d'exportation peut avoir des impacts désastreux sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement, ainsi que sur l'économie et la sécurité alimentaire. Toy ny firenena hafa dia tsy mitsahatra mitombo ireo karazana aretina hampahazon'ny biby eto Madagasikara, izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Firenena maro ankehitriny no toanan'ny FAO sy ny USAID amin'ny alalan'ny fandaran'asa ISAVET. Fandaran'asa natao hanamafisana ny fahaiza-manao ny dokotera mpitsabo biby na veterinera miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manerana izao tontolo izao. L'objectif du programme, effectivement, c'est de renforcer la capacité du pays et donc de la direction des services vétérinaires à avoir des épidémiologistes de terrain qui pourront collecter et remonter les données de qualité afin d'orienter et d'améliorer la prise de décision par les autorités. Isan'ny misitraka fandaran'asa isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny atrikasa fampiofanana moa nanomboka androany ka ny 4 Mey 2024 ho Antananarivo ary manomboka amin'ny 7 Mey ka hatramin'ny 1 Mey 2024 any Toamasina. Tanjona ny hanamafy sady hiaro ny fahasalaman'ny olombelona no hampiena ihany koa ny fahafatesany biby. Izy io dia natao hanamafisana ny fahaiza-manao ny service vétérinaire manerana an'izao tontolo izao ary Madagasikara dia anisan'izay nahazo tombon-dany manokana satria nisitraka an'izay fanamafisana traikefa izay amin'ny fanaraha-maso ny aretim-biby ary fanofanana ireo vétérinaire, docteur vétérinaire sy mpanampy azy rehetra zany no atao